Sady volan'ny ankizy ihany koa moa ty volana jona ity dia ireo ankizy kamboty beazina etsy anivon'ny toeram-pamonjena Zaza na ny TOPAZA etsy Ambohipotsy no notoanana raha reo teo anivon'ny Acces banque Madagascar sady nitondra hafaliana no nitondra kilalao bodofotsy ho an'ireo zaza hatrany amin'ny 770 ity orinasa ity. Ankoatr'izay navoazana ihany koa ny toeram-pilalaovana ho an'ireo zaza ireto. Zaza kamboty miisa 770 no tinaiza sy beazina etsy amin'ny ivitoeram-pamonjena Zaza TOPAZA Zaza etsy Ambohipotsy. Ahitana zaza rovolana hatramin'ny 12 taona ity ivitoerana ity. Androany nanolotra fanomezana izay nahitana bodofotsy ary kilalao ho an'ireo zaza ireo ny Acces banque entina ampifaliana azy ireo amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Etsika sosialy izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 10 taona ny vondron'ny Acces banque izay ankalazaina amin'ity taona ity etsika ity. Amin'ity taona 2024 ity ny Acces banque Madagascar dia mankalaza ny 10 taonany. Maro ireo etsika izay ankalazaina izay 10 taonany Acces banque Madagascar izay. Anisan'izany ity etsika sosialy izay rahanay amin'ny TOPAZA. TOPAZA moa zany dia ivitoerana anankiray taiza sy ireo zaza kamboty. Dia izay indrindra mampatonga anay tonga eto nanao fanavaozana sy fametrahana kilalao ho an'ny ankizy teo ihany koa ny fizarana bodofotsy sy arendrina amin'izao fetim-pirenena izao. Sombony fotsiny ity etsika izay nataona ity fa ny Acces banque Madagascar mandritra ny taona zany dia misy etsika ara-tsosialy foana izay mikarakarainay. Eto am-pamaranana dia tiako manamafy sy manamafy fa ny Acces banque Madagascar dia ao anatin'ny centre sosialy koa izy, zany hoe manao etsika maromaro izy zany hoe etsika ara-tsosialy. Dia raha fety sambatra ho antsika rehetrarehetra amin'izao fankalazana amin'ny fetim-pirenena izao. Tsy hijanona hatreo ny etsika sosialy tanterahan'ny Acces banque fa hitohy hatrany. Ny ivitoeram-pamonjena Zaza etsy Ambohipotsy kosa dia mitaiza sy mandray ireo zaza kamboty vao teraka hatramin'ny 5 taona. Miisa 12 kosa ireo mpiasa misahana amin'ny fikarakarana ireo zaza ireo.